misaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny lesina ho any tanora zokiny isika amin'ity alahady ity fifaliana ho anay trano koa ny mandrainao isa-tokantrano ary ny irina dia hoerinandro voalohany iarahanao aminay iarahanao Kristy ihany koa mba hoerinandro nodingana fanapahan-kevitra ka tsy variana ny amin'ny fety aman-danonana fotsiny isika fa mba handray fanapahan-kevitra tsara kokoa hatrany ary hijery fa mbola fahasoavana mbola maheto atsika anio. Lohandirantsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara izan-danitra mbola misaotra anao ny amin'ny tompo-taona izay mbola omena ho anay anio. Misaotra tompo ny amin'ny ten'Andriamanitra ankehitrino ho voaboasana eto kanefa mangataka anao mba hiasa ao aminay, hiteny manoloana anay ary koa hijery manokana ihany koa ny fiainana ara-panahinay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe tsy firarahana ny fitsipiky Jesosy, tsy firarahana ny fitsipiky Jesosy. Nididy 1000 ans tamin'ny taona 313 talohan'i Kristy dia namarana n'ilay 50 taona nisy an'ny fanenjehana kristianina ny sesesy sy mafy teo am-pelantanan'ny fanjakana romanina. Talohan'io didy io ireo mpino izay tsy nentina hanambara fa Andriamanitra ikaisaraka anianiana fa tsy hivadika aminy dia nohazaina, nandola amandy mihitsy ary nampidirina ponja ny sasany, mena natao sakafo hoan'ny liona mihitsy ny sasany indray nombona tamin'ny hazo fijaliana ao koa iny nidorana velona tena nisy zany ao niaran'ny abebina maro samihafa. Ny afo natao anaty lavabato ny kristianina tamin'izany ary nandositra nakany amin'ny faritra lavitra mba hamonjena ny ainy sy hiaro ny fianakaviana. Niravana ny trano fivavahana, ny giazana, ny fananana ary nalaina sy ny dorana ny soratra masina izay nadika tsikelikely sy narary tamin'ny tanàna. Ny kristianina reraka dia nandray ny didiny 1000 ans io izay fanambarana voalohany ny antoka ny fahafahana ara-pivavahana ho an'ny olo-pirenena rehetra teo amin'ny fanjakana romanina. Raha ireo mitonona ho mpanaradian'i Kristy ihany no ny aina tamin'ny fijoroany sy ny nahatoky tamin'ireo fitotom-pitsipika izay mendrikaja amin'io didy io dia mety ho voavoany izao tontolo izao nandritra an'ireo 1000 taona nanaraka ny fitondrana jadona ara-pivavahana. Iza ny nanam-po fa tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nitaky ny fifehezana ara-politika sy anjakazaka ny fivavahana hafa manko ireo mitonona ho kristianina ary eny fa na dia ny kristianina hafa nanana finoana mifanohitra aza. Nandritra ny fitondran'ny empereur romaina Constantin ohatra dia nanana fifanekena tamin'ny empereur ny fiangonana kristianina ka nanome azy ireo tombontsoa lehibe avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny fiangonana tamin'ny fitambarany dia nanjary simba noho ny fanirian-daza ara-politika sy ara-bola izay nanohatra mivantana ny fitompoko fitsipika ara-politika sy nanimba ny fiainan'ny mino ihany koa. Raha nitoetra ho mahatoky tamin'ny fampianaran'i Kristy sy ny fanahany manko ny fiangonana dia ho nisakana ny fifangaroan'ny fiangonana sy ny fanjakana izay tsy masina izay nafara tamin'ny fitondrana jadona ara-pivavahana tamin'ny fotoanan'ny Moyen Âge. Tao anatin'ny taonjato vitsivitsy monja ny fiangonana dia nanjary ohatra tsara dia tsara ny amin'izay nolazain'i Jesosy fa tsy tokony ho izy. Nanao fahazarana sy raharam-barotra ny nanao arak'izay nandidian'i Jesosy atsika mba tsy ho ataontsika nefa. Ary tamin'ny taminjato faha 19 ny fanavaozana protestanta dia
manomboka nahita tsikelikely indray ny fototry ny fahalalana raha-pivavahana. Amin'izao fotoana izao dia ivon'ny asa na ny rana ny fiangonana ny mahafantatra sy mampiroborovan' ireo foto-kevitra tany am-boalohany izay nahoran'i Jesosy. Ary izany ihany koa ny antony anarantsika mba ahafahantsika miverina amin'ny fahafenoany, mahafantatra ihany koa inona no andrasan'i Kristy amiko, inona ilay mission ampanaoviny antsika ary ahoana no ahafahantsika manao an'izany eo ambany fanatrehany sy eo ambany fanarahana anazy. Iriko fa nitondra zavatsoa anao ny lesonan'io fa mpahafantarana ihany koa ny zava-nisy tany aloha izay tsy niraharahan'ny fiangonana kanefa tokony ho fantatsika ankehitriny mba tsy hiverenantsika ny amin'ny zavatra tsy mety nataon'ireo fiangonana tany aloha. Hivavaka resika. Ry Andriamanitra tsara izan-danitro, mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay izany. Misaotra anao ihany koa izay tsy mba miala amin'ny fiangonanao fa momba anay hatrany manitsy ary ihany koa manome torohevitra. Dia izany tokoa no ilainay ankehitriny ka raha andihy ny herinandro izao vao ity izay dia mba hampitantana anao, mba hampitokiana eo aminao tokoa, tsy salasala, tsy atahotra fa ianao no arinay sy tokonay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.